dia faly manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana fanorenam-pinoana izao eto amin'ny MCTV. Pasteur NDRANTOMAHENINA no izara amintsika ny afatr'Andriamanitra ary inoko ry havana fa matoy ianao manaraka an'izao fandaharana izao dia misy planin'Andriamanitra tsara tiany atongavana eo amin'ny fiainanao izay manaraka nyity fandaharana ity. Manasanao ary tsy hiala amin'izao fiarahantsika izao ary dia tsika hivavaka dia metraka ny fizarana eo am-pelantanan'ny Tompo. Hivavaka isika. Raha eo mankasitraka izay mianaranao Jesosy ny afahanay mizara androany. Ny ankatahanay dia ny fanahinao masina mba hiasa ao anatin'ny fizarana sy ny fiainona ny teny. Ny fanahinao izay afaka manokatra anay ny masom-panahinay, mampatanjaka anay, mampafantatra anay ny sitraponao ary indrindra mampiorina anay amin'izao fiarahana aminao izao. Dia matoko izay Tompo fa izay rehetra teny afafinao eto androany dia ho fahasoavana sy ho fitahiana ho anay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Eny ary havana, zavatra lehibe sy goavana ary veriko fa ambony indrindra amin'ny fijerin'Andriamanitra no ifampizarantsika androany. Dia ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra na koa le hoe fitiavana tonga lafatra. Ny filazantsarany Jaona toko 7 ny 9:40 dia mino fa haitsika tsy enjery zany. Mivaky toy izao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeno ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ny zavatra tsara ho fantatsika voalohany indrindra dia efa miresaka hoe Andriamanitra isika dia ny dikan'izay fitiavana izy. Ary amin'ny maha-fitiavana azy ao amin'Andriamanitra zany dia tsy misy fankahalana. Ao amin'Andriamanitra dia tsy misy faratsiana. Ny Andriamanitra sy ny natiorany dia fitiavana. Ary na dia ratsy azy itsika olombelona, na dia miodina mandrakariva azy, ary na itsika miaino izao arany dia mety matsapa amin'izao fotoana izao hoe rehefa mijery ny etahan'ny fiainantsika isika na ny toe-pontsika na ny fiainantsika dia mahita hoe misy karazana fiodinana sy faratsiana be dia be iainantsika isanandro isanandro. Kanefa rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika na miresaka momba an'Andriamanitra dia rehefa miresaka hoe Andriamanitra dia fitiavana izay. Ary izay indrindra ny nambara teto hoe toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Zany hoe na izao tontolo izao ratsy azy, mpanota azy, dia eo akaikin'izay tian'Andriamanitra. Eto dia teny amintsika sahady etỳ am-piandohana fa raha olon'Andriamanitra isika dia tokony manam-pitiavana ihany koa. Ary mialatsindra miteny an'ity zavatra ity, mety misy olona tena tsy tianao mihitsy eto amin'izao tontolo izao. Mety misy olona tena ankalainao, nandratranao, mety ratsy fifandraisana aminao, mety nanana lasa ratsy taminao, dia mety tsy hanananao fitsarana sy vesatra alahelo mandrakandroany. Dia mety tena hozoninao mihitsy aza ohatra na haratsinao na tsy fantatro. Fa le olona tena tsy tianao iny, vaovao mahafaly, tena tian'Andriamanitra. Ary ny endriky fitiavan'Andriamanitra dia tsisy tian'Andriamanitra ho very na dia iray azy. Ary eto indrindra ny ambarany hoe toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Zany hoe mety misy endrika fanehoana fitiavana fa ny an'Andriamanitra no zaraintsika androany. Nomeno izy ny zanan'ilay tokana. Nomeno ny zanan'ilay tokana. Jesosy anie zany. Mety miaino ianao amin'izao fotoana izao mahita ihany koa fa raha matsapa ianao zanaka tokana izany ao an-trano tena kenakenainy izany. Rehefa vavy tokana izy na lahy tokana izy indrindrindrindra hoe sady tsy manana raitapo izy fa tena tokana mihitsy, tena kenakenaina, kajikajiana, atahorana sao dia arary, isaky misy zavatra mitranga dia tena miatra amin'ny ainao mihitsy ilay tokana, tsy foina mihitsy. Kanefa ny an'Andriamanitra ilay zanan'ilay tokana mihitsy no nomeny na foiny. Izany mahafoy ny zavatra tokana, izany mahafoy an'ilay zanaka tokana. Raha itsika olombelona tena sarotra amintsika zany, fa izay ilay fitiavana tonga lafatra ao amin'Andriamanitra. Nomeny Jesosy. Na dia tokana taminy azy, na dia tena tiany azy,
dia nomeny atsika Jesosy mba tsy ho very ozy izy izay rehetra mino azy. Ry havana, nda ho ahorona amin'ny tompo aho, zany finoatsika an Jesosy zany. Fa ny finoatsika an Jesosy ny mahatateraka ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Hitanao ny zavatra mampahantra atsika olombelona, eny na dia ao an-tokantrano ao azy, be dia be eny mahantra fitiavany, be dia be eny tsy ampy fitiavany. Fa kosa Andriamanitra nanome an'ilay fitiavana tonga lafatra, Jesosy. Mbola tsy tara ianao androany. Ninona mety endry ny ara-pitiavanao raha iso Jesosy. Fa misy fahafenona, misy fahatanterahana ao aminy. Ary ny farany fitiavana tonga lafatra azy dia izy hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ry havana, ity ampamaranana n'izao afatra izao zany mahatonga lafatra azy, tsy ny eto an-tany ihany, tsy hoe very amin'ny zavatra eto an-tany, tsy ho very amin'ny zavatra eto an-tany ihany, tsy ny andamina amin'ny fiainantsika eto an-tany ihany, fa ny fitiavan'Andriamanitra tanteraka sy tonga lafatra dia efa miantoka ny mandrakizay atsika. Androany mbola tsy tara raha iso Jesosy. Misy fitiavana tonga lafatra ho any, mameno ny bangy eo amin'ny fiainanao izy. Izy ny tena fiainana ary ao amin'ny tena fitiavana. Mino afa ao anatiny zany fizarana zany. Ninona zavatra mitrango aminao, indrindra ny toe-ponao mety hoe tsy amin'ny fitiavana, maratra fitiavana, banga fitiavana, tsy manana fitiavana, ao amin'ny Jesosy ny tena fitiavana. Matoka fa voarainao zany afatra zany. Ary nizaran'ny afatra androany moa dia Pasteur NDRANTOMAHENINA avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana ny Laharatarby dia hitanao eo amin'ny écran eo ary dia hivavaka ao anareo izay fa izay manana an Jesosy voko fitiavana ary izay voko fitiavana dia tanteraka amin'ny zavatra rehetra. Finaritra tompoko.